teny fiainana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'olona rehetra izay manao ratsy. Amen. Romanina 2:2-7. Tenenin'i Paoly mafy mihitsy ny hoe eny. Ny dikany hoe eny dia hoe marina dia marina tokoa. Fa fahoriana sy fahantrana no amin'ny fanahin'ny olona izay manao ratsy. Ny mpanao ratsy ry havana dia tady fa maharitra indrindra ny fanahiny. Ory indrindra ny fanahiny. Tahaka ny miaina amin'ny tany karakaina izy, mangida ny fiainany ray manontolo. Izany ny fiainan'ny olona mpanao ratsy. Amin'ny endrika ivelana izy dia mieritrehitra za ty misakafo ihany, za ty velona tsara sady salama tsara, jere ny olona izay milaza azo homanao ny tsara, jere ny marary lava, fa izaho ty salama be, mihinan-kanina tsara, miasa tsara, manam-bola, manana fiara, manana trano, lamina be ny fiainako. Eny tompoko, lamina ny fiainanao amin'ny endrika ivelana. Fa ny fanahinao dia karakaina, maina tahaka ny tany maina. Alaivisaratrainy ireny tany makina be mitresatresaka, mangadiady be, vakivaky ireny, ohatran'ireny ny fiainam-panahinao raha milona amin'ny fanaovan-dratsy ianao. Tsy misy olona manao ratsy mahita fitsaharan'izany ry havana. Rasaiko aminao zany androany. Ny fijerinao ivelany fotsiny toa miadana, fa Jesosy mahita ny fahorianao. Zao ny tadidio malahelo sy mitomana inge Jesosy. Rehefa mahita indrindra ny kristianina manao ratsy, tsy mahatsiaro ny maha-kristianina azy tsony, fa manao ratsy maraina tandro hariva. Tena mitomany Jesosy mahita azy ireny, satria ny zavatra tazan'Andriamanitra ao anatiny ao dia tany maina. Ho anao androany ry havana, aza maniry ho tany maina zany ny fiainam-panahinao. Ny fiainam-panahy tany maina anie dia tsy ahita fitsaharana, tsy ahita fiadanana, tsy ahita fifaliana. Mba manandrama zao experience zao. Rehefa manao asa soa ny olona anankiray dia mahatsiaro sambatra ny fony, mahatsiaro mahita fitsaharana zany izy, falifaly lalandava izy. Tadidio fa ny mpanao ratsy dia tezitra lava, motomototra isan'andro satria maloto ny fony, feno lolo-po, feno fitaka, feno fiatsaram-belatsia, folenty. Izy zany angeny toe-pon'ny olona mpanao ratsy. Fa ny olona mpanao tsara kosa dia manana fo madio. Zay le hoe madio fo, misokatra ny fiainany rehetra, mandray ny olona mpitiavana izy. Na ny fomba fifampiresahany aminao ary tena hitanao hoe teny mpitiavana, teny fahasoavana. Ho anao izay meny ty tenin'Andriamanitra ty androany, mba zaho toetra kely ny mombanao. Manahoana ianao rehefa mifandray aman'olona? Sao dia olona tsy azo hitivirana mihitsy, sao dia olona tsy azo hifandraisana mihitsy, fa tonga dia tezitra, kizitina. Sao dia zany ianao rehefa miresaka aman'olona. Androany dia mampianatra anao ny tenin'Andriamanitra, misafidiana anao ny tsara, aza misafidina anao ny ratsy. Fa Jesosy malala ny fo sy ny fo. Ny sitrapon'i Jesosy aminao dia nidira ny fanahinao any an-danitra. Io ny sitrapon'Andriamanitra aminao. Aza misafidy ho any amin'ny elo ry havana amin'ny fanaovan-dratsy, fa misafidiana ny fiainana mandrakizay amin'ny fanaovana ny tsara. Amen.